potikena ianao no fiainako fifaliany fo asambarako doerinasy tompotikena tompotikena ianao no fiainako ianao no fiainako lazao hoe fifaliany foky anao tompo fifaliany fo asambarako mitsokanao
tiana ianao Jesosy mamy fona ianao sy manana afa-tsy ianao zay le mpanjaka ny fonay fa ny masonao aoko feno anao ny tsirairay avy androany aoka tsisy tontolo hafa Jesosy nyelingelina fifatohanay eto amin'ny fanandrianao fa aoko amin'ny fahafenonao fa ny masina ipahantoeranao anaty fony tsirairay avy androany sokafanay ho anao ny fonay mamenoanay fa ny masina halleluja halleluja fanay masinao tonga soetianao mandray anao zahay raisony toeranao ianao nandrandrainay milano ny fonay fa maniry mafy ny fanatreanao fa ny masina fanay masinao tonga soetianao
maefa ninonao raha tsy eo ianao fa ny herinao rery ahy no mba mampatanjakay raha mandresy aho dia noho ianao tena milanao tontolo mpiainako tsy maefa ninonao raha tsy eo ianao fa ny herinao rery any no mba mampatanjakay raha mandresy aho dia noho ianao lazao hoe tina milanao tena milanao tontolo mpiainako tsy maefa ninona raha tsy eo tsy maefa ninonao raha tsy eo ianao fa ny herinao rery any no mba mampatanjakay raha mandresy aho dia noho ianao tena milanao tontolo mpiainako tsy maefa ninonao raha tsy eo ianao fa ny misaotra fanamasana amin'ny fikasianao fonay misaotra fa mahazo aizay eto amin'ny fanatrehanao mankasitraka anao zay androany ty hanandratra anao zay ilay mendrika indrindra teo amin'ny fiainanay ianao ilay tsy miova vomaly Seigneur mandrakizay natoky anao teo amin'ny fiainanay hatramin'izay ry mbola matoky foana ianao Tompo androany hanandratra anao zay nandratra amin'ny fahalehibiazanao ilay mendrika indrindra alleluia misandrata Tompo misandrata misandrata raiso ny fiderana zay atolotra ianao avy ao amponay Tompo Masina sireu anjing nyangku kami now manati tanisa jubuni nai tanulo
Jesus. Lay off in Jesus. Your mercy is yours. Alleluia. Azo teka mafitsara ho an'i Jesosy. Ny antony zavatra rehetra mifamoafao miovaova fa an'Andriamanitra rery ny voninahitra mandrakizay. Amen.
Manasanao anangana ny tanana anofahofan'izany anokatra ny fo dia hisaotra ny ray, hisaotra trany hisaotra amin'ny fo manontolo satria adiva marana ny herinandro indray zasy ianao dia nitarihany tamin'ny alalan'ny fanahany ary voatariky ny fanahany tonga teto amin'ny fanatrehany. Sandrato ny fisaorana ary ankasitrao amin'ny fonao manontolo ny Andriamanitra ao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy entinay tanatrihanao ny fonay mba tsy ho zatra tonga anatin'ny fivoriana iantsona ianao na ho zatra anofahofa-tanana amin'ny fisaorana fa atsapa any anaty ao anatin'ny fitarianao sy ny fitantananao fa ao anatin'izao adiva marina herinandro dia mahatsiaro izay hoe no karakarainao tamin'ity herinandro ity, no tainao, no enonao vavaka, narovanao, no valianao vavaka, no tantananao, ankafanao lalana, androtsahanao ny fahasoavanao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tsy amin'ny zavatra takatry ny saina ihany fa amin'ny zavatra rehetra. Misaotra indray ny amin'ity takarivo ity satria mino izay fa manomana teny ianao ho an'isa tokantrano sy ho an'isa ambatan'olona. Mitenena aminay vaovao indray. Ampianaro izay hanokatra ny fonay andre ny feonao sy handray ny teny fiainana avy aminao. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Asiteka mafy tsara ho an'i Jesosy dia manasanao azo toerana soamantsara. Mamerina ny fiarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tonga sondray eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ataovy misy etaeta voatahiry isan'andro amin'ny fotoana andrenesanao fanasan'Andriamanitra anao ho tonga eo amin'ny fanatrehany. Maro ny manomboka, vitsy ny manohy ary tandremana be fa mety ho tena vitsy no amarana. Atao visan'izay mahatsapa teny ianao fa hitahiry ny fiombonanao sy ny fiarahanao amin'Andriamanitra na inona hitan'ny masonao na inona fahatsapanao. Amen. Ny teny izay meny tompo antsika androany dia mino fa hampahery antsika. Amen. Ampitombo ny fahalalantsika n'Andriamanitra hoe izy Andriamanitra ary ohatry ny ahoana ny mety tonga tokony ho fomba fiatrehantsika azy. Lohahevitra nampitondraina lohateny hoe Jesosy maika hanome anao ny fanamasina. Jesosy maika hanome anao ny fanamasina. Maro zavatra mety mifamafao amin'ny fiainanao, mety tsy tamin'ity herinandro ity ihany fa mety tamin'ity taona ity mihitsy. Mety misy aza ny mety hoe fa amatonany mety mba hiandrasanao ny tanan'Andriamanitra. Tikanao angila tsofina fa rehefa nitsangana tamin'ny Jesosy dia misy zavatra na hamaika azy. Ary mila manetry tentsika ao anatin'ny fiombonana ampifanandrify ny mahatery antsika ampitoviana amin'ilay mahatery an'Andriamanitra. Koraha samy tery tonga eto ataovy tery mifanaraka amin'ny Tompo amin'izay miditra tsehatra ny Tompo mikarakara faran'izay faingana mba tsy angatakandrotsika ambara-patonga n'ilay mahatery avy amin'ny Tompo menao. Izay Andriamanitra vao hetsika ikarakara n'ilay meheverinao fa mahatery ianao. Jesosy maika hanome anao ny fanamasina. Sokafantsika ny Jaona 2:9-20 ka hatramin'ny 2:20. Tao aoriana ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Voatselitsika nankalaza n'Andriamanitra ny amin'ny Paka, izany hoe Jesosy nijaly maty fa nitsangana tamin'ny maty ary niseho. Izao mivaky ny teny raha afaka manokatra ny Baiboly ny tsirairay avy izay tonga eto. Ny anaran'i Jesosy
Ary rehefa harivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran'izay niangonan'ny mpianatra, noho ny fahatahoran'ny Jiosy dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany. Dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilazana izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lany voany. Faly ny mpianatra raha nahita ny Tompo. Ary io indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo, tahaka nandrahany ray ahy no andrahako anareo kosa. Ary rehefa nilazana izy dia nanisy fofinaina ka ho izy taminy raiso ny fanamasina. Misy dika matoa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia maika izy anome ny fanamasina. Ao amin'ny Jona 7:7-8 zao voalaza ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fanahy izay efa ho raisy mino azy no nolazainy tamin'izany. Fa ny fanamasina tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Maika Jesosy hanome ny fanahiny satria tena ilaintsika ny fanahiny. Ary tokony hanokatra zavatra be dia be eo amin'ny fiainantsika, ny fisian'ny fanamasina eo amin'ny fiainantsika. Voalohany fantaro fa ny fanamasina dia manambara an Jesosy. Averiko voalohany ny fanamasina dia manambara an Jesosy. Tsy manambara zavatra hafa izy, fa manambara an Jesosy. Tsy manambara an'izay materenao izy, izay amin'izay ilay ahitsy, satria raha samy tonga eto amin'ny fanatrehany, aleo ampitoviana, atao même longueur d'onde tsara ianao sy ny Tompo, mba tsy hirava foana ny fivoriana, fa tena hirava amin'ny voninahitra, satria ianao